Batopoko iverina indray ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Mety hanatombo kokoa izay rotsakorana izay amin'ny alatsinainy ho avy izao amin'ny faritra sasany eto amin'ny Afovoatany. Misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana, mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso amin'ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay eny amin'ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava, ny distrikan'ny Maheva Tanàna, Tsaratanàna, Tanifotsy, Ambatolampy ary Faratsiho. Mety hanodidina amin'ny 50 hatramin'ny 20 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Entanina zany ny ponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika omena manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety iseo. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia ny fandalovan'ity rindrin-drahona ato atsimon'ny Madagasikara ity no anamora kokoa ny fiforonana oram-pahavaratra manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipiriany dia isy orana tandrifin-drahona amin'ny Voamaraina any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny, Motsiraka, Sofia. Andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra Melaky, Bongolava, Itasy, Analamanga, Alaotramangoro, Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia. Faritra hafa moa dia andrahona amin'ny tsitokotoko na andrahona vitsy. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazo oram-baratra ny any amin'ny Motsiraka ny faritra Sofia, mitatra hatramin'ny Boeny, Melaky, Menabe, Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromanima, Matsiatrambony, Iorombe ary ny aty amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, ny Atintanana ny faritra Atsimo Andrefana, torak'izay ihany koa ny tapany atsimo ny faritra Alaotramangoro sy ny faritra Atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 5 degré zao amin'ny Afovoatany, 20 hatramin'ny 3 degré Motsiraka Atsinanana ary 3 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny Motsiraka Andrefana. Tafakatra 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, Sofia, ny Atintanana ny faritra Melaky, Menabe ary Atsimo Andrefana. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ho avy izao indray araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety hanatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny Afovoatany. Etsik'ilan'izay dia saika hisitraka orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'iny Motsiraka avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanana ary ny Motsiraka atsimo nosy ny any no omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 30 hatramin'ny 20 degré ho an'ny Afovoatany, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny Motsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany Andrefana. Manodidina amin'ny 30 na 30 degré foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny Atitany, Atsimo Andrefana sy Atitany Andrefana ary ny Atitany avaratra Andrefana ny Madagasikara. Vinany toetry ny andro ny talata ary no amaranantsika sahady dia andrahona na anjombona mety arahana orana tandrifin-drahona aloha ny Voamaraina ho an'ny faritra avaratra Andrefana sy ny Afovoatany ary ny ilany Atsimo Atsinanana ny Madagasikara. Ny tolakandro kosa dia saika ho hita taratreny ny oram-pahavaratra manenika amin'ny faritra maro manerana ny nosy, afa-tsy ny any amin'iny faritra Menabe, Matsiatrambony, Iorombe ary ny faritra Anosy ny any no somary andrahona na anjombona ny andro amin'ny ankapobeny. Mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 40 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny Afovoatany, 20 hatramin'ny 30 degré Motsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny ilany Andrefana. 4 na 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra Andrefana sy ny Atitany afovoany Andrefana ary any amin'ny Atitany atsimo Andrefana ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy etỳ am-pamaranana dia mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.